hatramin'ny fony vao nanaovana izao tontolo izao dia lahy sy vavy no nanaovan'ny olona, ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny. Marika 10:6 sy 7. Ny fanambadiana dia nataon'Andriamanitra ho firaisana masina eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Kanefa rehefa miditra amin'izany ny olona dia mety hisy ny fahasamihafahana, ny tsy fifankazahoana vokatry ny kolontsaina izay samihafa, satria samy nanana ny fitezana azy ny mpivady. Dia maro ny olana ao amin'ny fanambadiana no mipoitra noho ny tsy fandiniana mialoha sy ny tsy fifankazahoana. Rehefa tsy mitovy toetra sy mitovy loha ny mpivady dia mety hiseho ny fahakiviana ka mora mitady vahaolana ivelan'ny olona iray. Amin'ny fizarana ny tsiambaratelo ny tokantrano amin'ny olon-kafa dia rehefa mizara ny tsiambaratelo amin'ny olon-kafa ny tokantrano anankiray dia tadio fa manomboka ny faharavan'ny tokantrano iny, ka mila mitandrina isika satria ny anarantsika atao anatin'ity taridalana ity kristianina no ivony, izy no ivon'ny tokantrano raha tiana ho sambatra sy haharitra ny tokantrano. Saingy eo ihany koa mampitombo ny olana ilay firesana amin'ny olon-kafa ny tokantrano, fa aoka Jesosy Kristy irery ihany no ivon'ny tokantrano, Jesosy Kristy irery ihany no hobanjin'ny vady ary ho resana. Matetika koa ny olana dia tsy tena lalina fa vokatry ny fisainana sy ny fihetseham-po fotsiny izay mety ho voavaha raha misy ny fifampiresana ampahendrena sy amin'ny toe-tsaina tahaka ny Jesosy Kristy. Rehefa sarotra ny olana dia tsy fahendren'olombelona no ilaina fa fanolorana tanteraka ny fiainana eo am-pelatanan'Andriamanitra. Izany no tsiambaratelo anankiray. Andriamanitra no mahay mampiray ny fo sy manasitrana ny ratra ao an-tokantrano. Rehefa vela hitarika antsika ny tokantranontsika ny fanamasina dia tsy teny malefaka ivelany fotsiny no miseho fa fiovana lalina avy ao am-po mihitsy. Mitondra fitiavana marina, fandeferana ary firaisan-tsaina maharitra. Izany no fatorana avy any an-danitra izay mahazaka ny fitsapana rehetra. Izany hoe raha fihezitsika izany dia izao, ny olana ao amin'ny fanambadiana dia tsy tokony ampisaraka fa vao mainka tokony ampifandotra mpivady rehefa mifampiresaka isika. Fa tokony entina ihany koa eo anatrehan'Andriamanitra izany fa tsy amin'ny olona. Rehefa izy mantsy no ivon'ny tokantrano dia mahavita vahaolana ary maro ny vahaolana omena. Misy ihany koa ny firindrana, fitiavana vaovao izay ao am-pivady rehefa Jesosy Kristy no ivo. Miantso ny Tompo ho antsika amin'ity anio ity. Aoka isika tsy hitondra irery ny enta-mavesatra ny tokantrano. Ento eo amin'i Jesosy ny olana rehetra, mifampiresaha, ampahendrena ao an-tokantrano ary avelao Andriamanitra hanamboatra izay simba. Satria rehefa tolotra an'Andriamanitra tanteraka ny fanambadiana sy ny tokantrano dia ataony ho fahatorana matanjaka izany. Feno fitiavana sy fiadanana avy any an-danitra. Rehefa Jesosy Kristy no ivo ny tokantrano. Andao isika hambavaka izany. Ary izay ny tena zava-dehibe ary ny mpivady ihany koa dia mila mifampivavaka. Ho manasa anao aho, andao hiaraka hivavaka isika. Andriamanitro, Rainay izay any an-danitra, misaotra noho ny teninao tamin'ity maraina vaovao ity. Tsapanay fa tia anay ianao. Meteza Andriamanitro, amindra fo aminay, amela ny elokay.
tamin'ny nanaovanay tsy rambina ny amin'ny fifandraisana aminao, nanaovanay tsy rambina ny fifandraisan'ny vady sy raray avy, hifonana aminao izany. Ankehitriny dia nampianarinao fa ny fanambadiana dia masina eo anatrehanao, ka tokony hitoetra amin'ny fahalemem-panahy izay tsy raray avy ao an-tokantrano, tokony hitoetra tsy ho titena izahay, ary ianao mihitsy no ivo ny tokantranonay, ary rehefa ianao no ivo ny tokantranonay, Jesosy Kristy io dia ho feno fiadanana sy fahasoavana ny tokantranonay. Meteza ianao hanasitrana ny tokantrano tsiraray avy amin'ity anio ity, ary ny lesona nomenao anay anie dia iainanay tsiraray avy, ho ampiarinay tsiraray avy, ka ny teny fikasanao dia ho toso tanteraka aminay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no hanonona sy angatana ny vavaka. Amen.